Fiadanana mission fitoriana filazantsara koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Zao no toko fahavalo dia fa elo ndao ary Hitory filazantsara isika ny fahafolo faha 20 ary ny 12 volana Jolay 2024 avy izao ao an-tanànan'ny Antanety-be Anatibolo. Manao vavavaka Fifonana sy fandravana sakana ho an'ny tanàna. Ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Jakoba 5:5 tapam-by. Fiadanana Mission fitoriana filazantsara koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Zao no toko fahavalo dia fa elo ndao ary Hitory filazantsara isika ny fahafolo faha 20 ary ny 12 volana Jolay 2024 avy izao ao an-tanànan'ny Antanety-be Anatibolo. Manao vavavaka Fifonana sy fandravana sakana ho an'ny tanàna. Ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Jakoba 5:5 tapam-by. Fiadanana Mission fitoriana filazantsara koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Zao no toko fahavalo dia fa avy natratra an'ity andro androany ity misaotra an'Andriamanitra isika satria nomeny tombon'androm-pahavelomana indray ianao, nomeny hery, nomeny tanjaka, tonga somatsara eto amin'izao toerana izao hanompo azy. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui est en ligne. Que la paix de Jésus soit sur vous. Dia amin'ity androany ity dao tena afantokontsika amin'ny Jesosy ny fotoana rehetrarehetra androany. Azadiny fa eto izy hitany ianao, fantany ao anatin'ny fonao ary miandrandra fanompona tsara avy aminao izy androany. Dia raha mety aminao dia tsangana amin'ny toerana misy anao. Minao fa tena izay mihitsy ny nahatongavanao eto androany hoe hanompo an'Andriamanitra, sa tsy izany ve? Rehefa hanompo an'Andriamanitra ihany ianao dia ataovy amin'ny fonao rehetra. Aza atao hoe fombafomba ny fanompona izay ataonao androany. Aza atao hoe fahazarana hoe alahady ny andro dia tonga ianao. Fa tena ataovy amin'ny fonao rehetra, ataovy zavatra vaovao indray fifandraisanao amin'Andriamanitra androany. Dia aza diny fa Andriamanitra te hanao zavatra tsara eo aminao. Te hikarakaranao izy. Kanefa Andriamanitra raha tsy ianao mihitsy no manao dingana manantona azy dia tsy afaka ny anao ininina izy. Dia androany raha mety dia akipio masonofinao dia andao tena atolotritsika an'Andriamanitra momba antsika rehetrarehetra. Apetrakintsika eo an-tanany momba antsika, ny tenantsika, ny fotsika, ny saintsika, ny fanahintsika rehetra manontolo mihitsy mba tena izy ny andray an-tanana ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Azadiny fa ianao tsy mahefa na inona na inona, ny herinao na ny tanjakao dia tsy mahefa na inona na inona fa Andriamanitra irery ihany no afaka miasa eo amin'ny fiainanao. Dia androany manantona azy, hatombohy amin'ny vavaka izany hoe Andriamanitra manantona anao androany. Ny amiko rehetra dia eo an-tananao, atolotra anao satria ianao no nahatoy izao Andriamanitra manantona anao izay androany. Manantona anao amin'ny fonay, amin'izao mombanay izao no hanantonanay anao. Nous nous approchons de toi, Seigneur, sans artifice, mais en étant nous-mêmes en ce matin. Ny fonay, ny sainay, ny mahakasika anay rehetrarehetra androany dia atolotra ianao satria ianao no nanamboatra anay. Ianao no nahary anay araka ilay fanomananao hatramin'ny voaloha, fa izay no misy fotoana manalavitra anao. Dia androany izay Jesosy miverina aminao. Verina mana mafy eto anatrehanao fa anao manontolo momba anay rehetra. Andriamanitra ny foko midera anao. Andriamanitra
Share.
araky ny endriny. Efa nisy programman'Andriamanitra ho anay fa izahay indraindray no miala manalavitra azy. Fa androany izay Jesosy io miverina, manantona, miverina amin'ilay fitiavana voalohany mihitsy. Anompo anao hatramin'ny farany, tsy hiala aminao. Hamafisinay eto androany fa tsy hivadika aminao. Makasika anay rehetra. Anaradia anao Jesosy io satria izany ny antony havelomanay. Izany no antom-pisinay. Jesosy io. Nuari nawau itu biye
Jesosy dia ny tenanay izany ho fanatra vela eo anatrehanao omena ianao ny momba nay rehetra eny no arianao zay no arian'Andriamanitra izany fa averinay any aminy zany ho ampiasainy arak'izay ty Seigneur, tu nous as créés à ton image. Aujourd'hui, nous te rendons gloire en nous consacrant entièrement à ton service. Tout ce que tu nous as donné, nous te le rendons. Et utilise-nous autant que tu le souhaites. Menay anao ny fonay ny aminay rehetrarehetra ho anao zany Jesosy tsisy fetra tsisy hoe sombitsombony ihany fa ny tenanay rehetra manontolo mihitsy satria mino aho fa zay rehetra atolotranao dia voatahirinao mino aho fa zay rehetra omenanao Jesosy aho dia hokarakarainao Jesosy eo tsisy andrimbinana tsisy analana fa ny amiko rehetra manontolo tout ce qui me concerne toute ma vie ma famille mon foyer mon travail mais surtout mon âme Seigneur mino aho fa zay rehetra Jesosy dia tahaka izany hoe eo an-tongotra ao no ametrahana ny zavatra rehetra eo an-tananao no ametrahana ny fiainanay rehetra ao ambany elatrao no tianay hitoerana ary voatahiry amin'izany izay Jesosy
Ooh.
Misotranao zahay ry Andriamanitra ranay io. Nous te remercions, notre Saint-Père, Fahasoavana lehibe eo anay ny fanomponanao amin'ity androandroany ity. car ce culte aujourd'hui est une grande grâce pour nous. Ahery aminay eto any ny tananao. Que ta main puissante agisse sur nous. Andray zavatsoa avy any aminao avokoa zahay Et rehetra. nous allons recevoir abondamment de toi. Misaotra ray malala. Nous te remercions, notre Père. Amin'ny anaran'i Au nom Jesosy. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Anatrika ny latabatra ny tompo isika amin'ity androandroany ity. Nous allons maintenant participer au repas du Seigneur. Noho izany mitondra antsika rehetra mba hiomana ho amin'izany. Et je vous demande donc de vous préparer pour cela. Samiary maka ny toerany aloha. Que chacun prenne place. Vakitsika ny baiboly Jaona toko fahenina andininy fa 50 ka hatramin'ny andininy fa 8 amin'ny 50 ka dia toy izao no voasoratra ao. Nous allons écouter attentivement le passage de la Bible dans Jean chapitre 6 à partir du verset 50. Ity no mofo izay nidina avy any an-danitra mba tsy ho faty sy izay mihinana azy. Izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Dia nifanditra ny Jiosy ka nanao hoe ataon'ilay io ahoana re no fanome ny nofony ho antsika. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ary zao anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary zao kosa ao aminy. Ary tahaka ny nanyrany ray velonay ary zao koa velona ao amin'ny ray dia tahaka izany koa zay mihinanay no velona amiko. Ity ny mofo zay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana zay nihinana nefa maty any, fa zay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Nous allons prendre le texte dans Jean chapitre 6 à partir du verset 50. Au nom de Jésus-Christ. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Je vous demande vraiment de prendre en grande considération le repas du Seigneur. Puisque le pain que nous mangeons, c'est le corps de Jésus. Et le vin que nous allons prendre nous fait remémorer le sang de Jésus. Et le texte nous invite vraiment à prendre le corps de Jésus et à boire le sang de Jésus. Car ce sont ceux qui prennent le corps de Jésus et le sang de Jésus qui vont avoir la vie, c'est-à-dire la vie éternelle.
koa raha ny fiainana mandrakizay aza no omena antsika satria mihinana ny nofony Jesosy sy misotro ny rano isika dia tsy omena antsika miaraka amin'izay koa fa ny zavatra rehetra mahakasika ny fiainana eto ambonin'ny tany. Et si Dieu même nous donne la vie éternelle et nous donne la participation à son repas, est-ce qu'il nous donnera plus dans notre vie de tous les jours? Ny fonoko zany dia izao ho antsika tonga eto. Mon espérance est ceci pour vous. Zay rehetra indray ny fanasan'ny tompo androany amin'ny fony rehetra dia mandray vahaolana. Celui qui prendra part au repas du Seigneur aujourd'hui aura aussi beaucoup de salut dans sa vie. Ho avoaka n'Andriamanitra mpandresy, Il sortira vainqueur de ses épreuves. ho tahin'Andriamanitra ny fiainana. Il sera béni abondamment dans sa vie de tous les jours. Averiko indray fa ny lanitra azy ny fiainana mandrakizay aza omena antsika, tsy omena antsika miaraka amin'izay koa fa ny zavatra rehetra. Et que même si Dieu vous donne la vie éternelle, ne vous donnera-t-il pas tant de choses dans cette vie? Fa ny condition dia ity: Mais voici la condition. ataovy amin'ny finoana ny fandraisanao ny fanasan'ny tompo androany. Prends le repas du Seigneur avec la foi. Ny condition faharoa dia ity: Et la deuxième condition, aoka tsy ho amin'ny fanatsy, aoka tsy ho amin'ny fanatsy mendrika no andraisanao ny fanasan'ny tompo fa manjary meloka eo anatren'Andriamanitra ianao. que personne ne prenne ce repas d'une façon indigne, parce que vous allez rater l'essentiel. Noho zany alokana fotoana isika rehetra amin'izao ora izao anaovana vavaka eo anatren'Andriamanitra. Et je vous invite donc maintenant à faire une prière devant votre Dieu. Amasino ho an'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Sanctifie tous les aspects de ta vie. Ataovy madio eo anatren'Andriamanitra ny fitondrantenanao rehetra. Purifie ta vie et ton comportement devant Dieu maintenant. Zay zavatra rehetra mety mampalahelo an'Andriamanitra dia hibebao eo anatren'Andriamanitra avokoa. Ce qui a attristé ton Seigneur et le Saint-Esprit, demande pardon maintenant. Ohatra amin'izany ny fonao amboaro eto anatren'Andriamanitra mba ho fo madio. Par exemple, demande Dieu à purifier ton cœur maintenant. Na dia mafy be ary ny fanafotoanana no men'ny olona anao dia ataovy madio mandrakariva ny fonao. Et même si le monde extérieur a blessé ton cœur, demande pardon et purifie ton cœur maintenant. Aseho mihitsy amin'ity androandroany ity fa tena manompo an'Andriamanitra ny fonao manontolo ianao. Montre vraiment que tu sers Dieu de tout ton cœur. Matokiry havana fa isy fahasoavana lehibe ho ataon'Andriamanitra androany. Et garde confiance car Dieu va faire de grandes choses pour toi. Raha mihinana ny mofo sy misotro ny divay ianao androany, Et si tu prends le pain et si tu prends la coupe aujourd'hui, zay tenan Jesosy sy ny rano Jesosy, ce qui représente le corps et le sang de Jésus, averiko indray fa omen'Andriamanitra anao ny fiainana mandrakizay. Dieu te donnera la vie éternelle. Ary araky ilay teny vakina teo ihany koa dia ataon'Andriamanitra mitoetra ao amin'ny Jesosy ianao. Et à plus forte raison, Dieu te laissera à côté de Jésus. Dia ny zavatra rehetra mahakasika ny fiainantsika olombelona eto ambony tany dia omenanao maimaim-pona. Et tout ce qui concernera ta vie sur terre, Dieu te l'accordera abondamment. Andao tsika hitsakana dia anao hira anankiray dia aorinan'izay dia hiaraka hivavaka tsika rehetra. Nous allons faire une louange ensemble en premier et nous allons être dans la prière à la suite. Ataontsika amin'izany le hira hoe ony rahany Jesosy vao vita izay dia arak'ilay faniantanana nataoko teo ny vavaka ataontsika. Juste après la louange, nous allons faire la prière ensemble. Dia angatana ianareo mpizara fandraisana tonga dia mankatao fara. E aí?
mivavaka taontsika rehetra azy. Nous allons prier dans la communion maintenant. Samy mivavaka amin'ny folo manontolo izy. Que chacun prie de tout son cœur. Aseho ilay etaetanao ho an'Andriamanitra. Indique à Dieu que tu as soif de lui. Sokafa ny vavanao. Exprime-toi maintenant. Mivava amin'ny fonao rehetra. Prie de tout ton cœur. Dao azy. Hozarany amintsika ny mofo sy ny divay amin'ity ora ity. Le pain et le vin vont être partagés maintenant. Dia tazomena tananao dia miandry ny fandaminana ianao avy eo. Je vous demande de les garder entre vos mains jusqu'à les prochaines instructions. Ao anatin'ny fizarana ny mofo sy ny divay dia aoka hifantoka tsara amin'Andriamanitra hatrany ianao. Je vous demande de rester concentré devant votre Dieu pendant cette distribution. Ome voninahitra Andriamanitra amin'izao fatokavanao manompo azy eto amin'ny toerana ity. Et fixe tes yeux sur Dieu, donne-lui toute la gloire et tout l'honneur durant ce repas du Seigneur. Ary manompoka androany dia terizo ho amin'ny famasinana sy ny fahadiovana avokoa ny mombanao rehetra. Et je vous demande, chers frères et sœurs, de garder votre vie dans la sainteté. Asehoy fa olona mangetahita sy maniry fatratra
ny azo ny fiainana mandrakizay ianao. Montre vraiment à ton Dieu que tu es une personne qui déborde de soif et Yes. d'attente de cette vie Dia éternelle. aseho ihany koa ny finoanao fa mity androandroany ity dia andray ny vaholana sy ho avoaka an'Andriamanitra ho mpandresy ianao. Et montre aussi que tu attends le salut qui vient de Dieu, la victoire qui vient de Dieu. Satria ny fiainana mandrakizay aza ho nomeny ho an'izay mihinana ny nofony Jesosy sy ny rano Jesosy. Car même la vie éternelle, il te la donne à toi qui vas prendre le pain et le vin aujourd'hui. Dia omeny anao miaraka amin'izay avokoa ny vaholana sy ny fandresena mizinezina. Et il te donnera davantage la solution à tes problèmes et la grande victoire que tu attends. Zay nontsika ihany mantsy no ho hamarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Car Dieu justifie la foi que tu as en toi. Iarahantsika manao le raha hoe maniry mafy ao. Nous allons faire ce chant dans la communion. Nous allons prier pour le pain que nous recevons maintenant. Notre Père qui es aux cieux, le pain est entre nos mains maintenant. Nous le prenons aujourd'hui car ceci est encore Jésus. Nous prenons ton corps pour nous remémorer le sacrifice que tu as fait sur la croix. Au nom de Jésus, tous ceux qui prennent ce repas seront bénis. Prends en tes mains le corps de Jésus. Notre Dieu, entre nos mains, nous avons la coupe remplie de vin maintenant. Nous allons le prendre comme le sang de Jésus. Nous allons le prendre maintenant pour que nous obtenions la vie éternelle de notre Dieu.
Nous te remercions, notre Père, amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus-Christ. Eny an-tananao ny divay ka dia sotroy fa iny no ran'i Jesosy. Prends la coupe entre tes mains, ceci est le sang de Jésus. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra ray any malalo Nous te remercions, notre Père, fa ny fandraisana ny fanantsany tompo izay no tanteranay androany car notre participation au repas du Seigneur aujourd'hui, dia tena fahasoavana lehibe ho anay tokoa nous le prenons comme une grande grâce venant de toi. satria izay rehetra nihinana sy ny sotro Car tous ceux qui ont mangé et qui ont bu de ce repas dia nihinana sy ny sotro ny ranao sy ny tenanao ils ont pris ton corps et ils ont bu ton sang, Jésus. ka dia misy matoky izay fa efa vomanao ho anay ny fiaina mandrakizay Et nous sommes remplis de foi que nous allons avoir la vie éternelle. ary ny mahakasika ny fiainana eto ambony ty tany ity Et concernant notre vie de tous les jours, efa ndraisinao an-tanana ihany koa tu l'as pris entre tes mains. ka na izy zay ny retoka eto ka nanana olana Et que tous ceux qui sont venus ici et qui ont des problèmes, jenao afaka amin'ny olana izy tu les sauveras, Jésus. na izy zany izy toka eto ka nanatrika ady Et tous ceux qui sont dans les combats et les tribulations, dia ho avoakanao mpandresy izy tu les sortiras vainqueurs. ary ho avanao tokoa izay rehetra Et tu les mettras vraiment de côté ho tahinao arabaky teny pour avoir une grande bénédiction. misaotra ry Andriamanitra io Remercions notre Père amin'ny anaran'i au nom Jesosy de Jésus-Christ. amen Amen. makatoerantsika tompoko Prenez place, frères et sœurs. dia mbola anao hira anankiray isika ho anatin'izany no aorina ny vera eny amintsika. Nous allons faire une louange et une adoration et nous allons rendre les coupes à ce moment-là. Ataovy amin'ny fonao rehetra ny hira aseho fa tena manoko azy tokoa ianao tonga eto androany
Soratran'Andriamanitra ny amin'izay fahasoavana nomena antsika zay dia teka mafy isika. Acclamons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous durant le repas du Seigneur. Dia iroso amin'ny fanaterana ny fanatitra indray zany isika amin'izao ora izao. Et le moment est venu, nous allons servir le Seigneur à travers nos offrandes, nos dons et nos dîmes. Tsy mitsahatra manentana anareo aho atao avy amin'ny finoana ny fanatitra zay ho ataontsika androany. Et je vous encourage toujours à agir avec foi pour ces offrandes. Fa ny fanaterantsika zany amin'ny finoana dia matoka ny tendrika asan'Andriamanitra ho tanteraka amin'ny fiainantsika. Car lorsque vous agissez avec foi, cela accélère l'accomplissement de la parole de Dieu. Efa napanatena zao Andriamanitra fa raha mitondra ny ampahafolon-karena isika dia sokafany ny varavaran'ny lanitra ka ampidininy ny fitahina manana ambiampy. Car Dieu a promis, lorsque nous apportons toute la dîme dans sa maison, il ouvrira vraiment les écluses des cieux pour nous. Dia zay fitahina ampidinin'Andriamanitra zay dia manokatra varavaran'ny lanitra ho antsika. Et c'est cette bénédiction que Dieu nous donne qui va ouvrir beaucoup de portes pour nous. Tena atao avy amin'ny fona rehetra ny fanaovana ny ampahafolon-karena. Lorsque tu fais ta dîme, fais-le de tout ton cœur. Ary raha mitondra ny fanatitra akoatran'izany isika dia nampanantena Jesosy fa raha manome isika dia mihoatra lavitra noho izay nomentsika no omeny antsika. Et lorsque tu viens apporter tes offrandes et tes dons, Jésus a promis, lorsque tu donnes, Dieu te donnera davantage en retour. Dia hoy aho hoe aza mamita tena mihitsy ianao tonga eto androany. Et je vous dis donc, frères et sœurs, ne soyez pas confus. Mino ny teny voalaza ao anaty Baiboly ity. Croyez en la parole de Dieu. Tena mino an'izany amin'ny fonao rehetra. Croyez vraiment de tout votre cœur. Ary zay inonao dia porofoy amin'ny alalan'ny asa ataonao. Et ce que tu crois, montre-le par les œuvres que tu fais. Tsy hoe mino fotsiny anao dia mijanona eo fa mila makatoa ny teny. Ce n'est pas que tu crois seulement, mais accomplis ce qui est écrit dans la parole. Zany rehetra zany tanterahantsika mba hisoroana ny tetika devoly zay mikasa melantsika aorianao. Et nous obéissons à la parole de Dieu pour éviter les pièges du diable dans notre vie. Dia rehefa avy moa dia tatazana manokana ny fanatitra fanaontsika mazaty. Et donc, après la dîme, nous allons collecter les offrandes. Dia aza dinoana fandroany isika no mamerina ilay valopo rakidehibe. Et c'est aujourd'hui également que nous allons remettre l'offrande spéciale. Tatazana manokana ihany koa zany iny valopo rakidehibe iny. Elle sera aussi collectée dans un moment à part. Andaontsika hiaraka hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira dia aoriana zay ao anatin'izay dia mandroso isika zay tondra ny ampahafolon-karena. Glorifions le Seigneur dans les louanges d'adoration maintenant. Samy tain'Andriamanitra tompoko. Malala ni fuku Yana zesosyo Siatakal kanisa Si usuluk ninuni Fahasham ni farani Yatsikia senau Hasham ni farani Kisai mami di fukweti Te umekona Nandawa ya sisotu tuluisa Saksiala mindau Nafani yao nalayelu wao Tefone nao Narari yao nani yao Tsinloza nao Yao mi buat fanau Anau acham farani Tikanau Tena mami kwe Tena tigri chincha Malala ni fuku Yanau te sosyo
atakaloko anisanisa tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany atsika sy anao hatramin'ny farany. Sai mamini fuqueti de umeko anao Nandao aia si so tutulisao Sao tiara minau Na fariau nada yeluau te forenau Nadariau naniau tilozanau Kahitiau mi buat tanau Anau ajam parani Dikenau Ena mami gue Ena tigri cica Alara ni fuku Sianau te socio Atacaram pra insanista Se o suluto me unir Acham-me para mim Eficácia não Acham-me para mim Tica não Tem na mami Malala ni fuku Yanao te socio Si atacaram com insanisa Si usuluku ninunidu Acham-me para mim Eficácia não Acham-me para mim Si atacaram com insanisa Si usuluku ninunidu Acham-me para mim Eficácia não Acham-me para mim Acham-me para mim Eficácia não Acham-me para mim Acham-me para mim Eficácia não Acham-me para mim. Dai te atanana mafy an'i Jesosy dia ho tatazana eny an-toerana ihany ny valopy rakidehibe izany. Nous allons maintenant collecter l'enveloppe spéciale.
Acclamons fort pour le Seigneur. Atav mafiante atananao voninahitra Andriamanitra. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ity fotoan-dehibe androany ity. Premièrement, nous remercions Dieu pour ce grand culte. Miaraba manokana ihany koa ny mpanompo vavin'Andriamanitra izay eto anilako hitondra ny havatr'Andriamanitra miaraka amiko. Je salue également la servante de Dieu qui est avec moi. Miaraba ny ray aman-dreny apôtra sy mpanompon'Andriamanitra lehibe ihany koa izay hitondra ny havatr'Andriamanitra fahatelo rehefa avy eo tonga hito amintsika androany. Je salue également notre apôtre, le serviteur de Dieu, qui va emmener le message ici aujourd'hui après. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra mpanaraka an'izao fandaharana izao na ny atokantrano naiza naiza indrindra fa ho antsika ato anatin'ny trano zany. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous qui sommes à la maison et qui sommes ici dans la maison de Dieu et en ligne. Hitahanao ny tompo amin'ity androany ity. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui. Ankasitrahana manokana ireo tompodera an'Andriamanitra izay niaraka tamintsika androany nitondratsika tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Nous remercions également les conducteurs de louanges qui nous ont conduits dans la présence de Dieu. Ho fankasitrahantsika azy dia hometsika tehaka mafy mba ahafahany maka ny toerana izany. Pour les remerciants, nous acclamons fort. Tonga amin'ny fotoana lehibe isika amin'ity androany ity dia le fotoana anankiray ahafahan'Andriamanitra miresaka amintsika izany. Nous arrivons maintenant au moment où Dieu va nous parler. Noho izany dia atongontsika amin'ny alalan'ny vavaka izay hoentin'ny mpanompo vavin'Andriamanitra zany. Nous allons commencer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes aujourd'hui. Merci parce que tu nous parles encore. Merci parce que tu nous éclaires, tu nous conduis dans ton chemin. Seigneur, alors que nous allons écouter ta parole, nous te demandons de nous purifier de tout péché, de toute distraction. Donne-nous un cœur réceptif, attentif et obéissant à ta voix. Saint-Esprit, nous te demandons de prendre le contrôle de ce moment. Ouvre notre intelligence pour comprendre les Écritures et ouvre notre cœur pour recevoir la vérité sans résistance. Que ta parole, Seigneur, ne revienne pas à toi sans effet, sans avoir accompli la mission que tu l'as confiée. Seigneur Jésus, que tu sois élevé au milieu de nous et parle à chacun selon son besoin. Que tout ce qui sera dit ici te glorifie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Fifaliana lehibe ho amanokana ny hitondra ny havatr'Andriamanitra amintsika amin'ity fotoana androany ity. C'est une grande joie pour moi d'annoncer le message de Dieu aujourd'hui. Ary anisan'ny tena mahafaly ao anatin'izany dia le hoe tsy izaho rery no mijoro eto androany. Et ma plus grande joie, c'est que je ne suis pas seule à être debout ici aujourd'hui. Satria dia miaraka amiketo zany zany hoe izay tsy azonao ao amin'le do dia mba ho azonao ao amin'le mi. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre avec moi, ce que tu n'as pas eu avec le do, tu l'auras avec le mi. Satria izahay no gitara ho tendren'Andriamanitra eto androany. Parce que c'est Dieu qui nous utilise ici aujourd'hui. Ka dia inona fa ho tafiditra daholo isika rehetra. Et nous espérons que tout le monde recevra. Ny lohahevitra na hoe lohatenin'ny tenin'Andriamanitra izay ho resahana androany. Le thème d'aujourd'hui, dia ny hoe fanafodiny izao fiainana izao. c'est le remède de cette vie. Nahoana moa no resahana ny hoe fanafodiny izao fiainana izao? Pourquoi nous parlons du remède de cette vie? Satria marary izao fiainana izao. Parce que ce monde est malade. Marary ny tokantrano. Les foyers sont malades. Marary ny fiainan'ny olona tsararay avy. Chaque personne est malade. Ary arahana mahafantatra fa hatramin'ny firenena aza tsy salama ankehitriny. Et nous savons tous que même le pays est en souffrance aujourd'hui. N'inona fa zatra mitranga dia misy fanafodiny zany. Mais quelles que soient les circonstances, il y a un remède. Ary ny zavatra tena mahafinaritra indrindra dia le hoe na dia tsy hitanao any amin'ny pharmacie azy dia hitanao eto amin'ity toeran'ity androany. Et ce qui est encourageant, ce que tu ne trouves pas à la pharmacie, tu le trouveras ici aujourd'hui. Be dia be ny fanafody tsy hitantsika any amin'ny pharmacie fa raisintsika ao amin'Andriamanitra. Il y a beaucoup de médicaments que nous ne trouvons pas dans les pharmacies, mais que nous recevons en Dieu.
le hoe marazo fiainan'izao dia mipetraka le fanontana hoe inona ary ny fanafody ny izao fiainana izao. Si le monde est en souffrance, la question se pose, quel est le remède de ce monde? Ny boky Exodosy 3:20 no manambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny 5:20. Nous allons voir Exode chapitre 23, verset 25. Zao ny voasoratra manao hoe fa manompo an Jehovah Andriamanitra reo dia hitany ny haninao sy ny raninao izy ary hoesototra aminao ny aretina. Voici ce qui est écrit. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Io tenin'Andriamanitra io zany zao dia manome fanafody tsara indrindra. Cette parole de Dieu nous donne le meilleur remède. Fanafody tsy vidiny zany C'est un remède qu'on n'achète pas, fa ho raisin'ny olona maim-pona. mais nous le recevons gratuitement. Niza nizy na kely na ny lehibe na niakitra na ny tanora ka tonga manompo an'Andriamanitra dia handray an'izany izy androany. Quiconque, grand ou petit, jeune ou âgé, et qui sert Dieu, il recevra aujourd'hui. Ary azo antoka fa tsy tahaka ny idiranao teto androany no ivanao eto amin'ity toerana ity. Et c'est assuré que ce n'est pas comme tu es entré ici que tu sortiras d'ici. Satria nisy fanafody tsy voavidinao mihitsy hatramin'izay fa omen'Andriamanitra anao. Parce qu'il y a un remède que tu n'as jamais pu acheter auparavant et que Dieu va te donner. Noho izany dia ho sitrana ianao, Alors tu seras guéri, ho sitrana ny fiainanao, ta vie sera ho guérie, sitrana ny asanao, ton travail ho sera sitrana ny guéri, fivelomanao, tes ressources ho seront sitrana ny guéries, fivelomanao, tes ressources seront ho guéries, sitrana ny ankonanao. ta famille sera Satria guérie, marina amin'ny tenin'Andriamanitra. parce que la parole de Dieu est vraie. Inona azy no mahazava-dehibe ny fanompoana an'Andriamanitra. Pourquoi c'est important de servir Dieu? Satria Andriamanitra dia mitaky antsika ary nitaona antsika amin'ny alalan'io tenin'io hoe manompo an Jehovah-Andriamanitra reo. Parce que Dieu nous conduit à travers sa parole. Servez l'Éternel votre Dieu. Dia andeha ho jerevantsika ny mahazava-dehibe le hoe fanompoana an'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra mitaona antsika hanompo azy. Et nous allons voir pourquoi le service de Dieu est très important et que Dieu nous exhorte à le servir. Josoa 4:20 no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny 4:20. Josué chapitre 24 à partir du verset 14. Zao ny voasoratra manao hoe ko ankehitriny azy matahoran'i Jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ario ny Andriamanitra izay ny tompon'ny razany roa tany andafin'ny ony sy tany Egipta ka manompo an Jehovah. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an Jehovah dia fidinareo anio ary izay ho tomponareo na ny Andriamanitra izay ny tompon'ny razanareo tany andafin'ny ony na Andriamanitra ny Amorita izay mponina teto amin'ny tany honenana. Fa raha izao sy ny ankona kosa dia hanompo an Jehovah izahay. Hateo ihany. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Anisan'ny mahazava-dehibe ny fanompoana an'Andriamanitra araka ny ambara amin'ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ato amin'ny Josoa 4:4 dia miteny manao hoe matahora an Jehovah ka manompo azy. Ce qui est très important dans le service de Dieu que nous voyons dans Josué chapitre 24, c'est quand Dieu dit « Craignez l'Éternel et servez-le ». Zany hoe ny fanompoana an'Andriamanitra zany dia endrika anankiray fanehoana fa lehilahy na vehivavy matahotra an'Andriamanitra ilay olona. C'est-à-dire que quand nous servons Dieu, nous manifestons que nous sommes un homme ou une femme qui craint Dieu. Faharoa ao amin'ny 2:20 amin'ny Josoa 4:20 ihany. Deuxièmement, au verset 18 de Josué chapitre 24, dia milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary Jehovah ozy izy ary Jehovah nandroaka ny firenena rehetra teo anoloantsika dia ny Amorita izay nonina teto amin'ny tany koa izay koa dia mba nanompo an Jehovah fa izy no andriamantsika.
Au verset 18, la parole de Dieu dit « Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. » Ty tena ahitana karazana olona anankiray ihany koa zany nanapa-kevitra ary nampiseho fa mino an'Andriamanitra izy. Ici, nous voyons des personnes qui ont décidé qu'ils allaient croire en Dieu. Ka izany finoana an'Andriamanitra izany dia noporofoiny tamin'ny alalan'ny fanompona azy. Et cette foi en Dieu, ils l'ont prouvé à travers le service. Raha tsorina zany dia ny hoe anisan'ny mahazava-dehibe ny fanompona dia ny hoe entitra anankiray fanehoana fa matahotra an'Andriamanitra ny olona ary faharoa dia ny hoe entitra anankiray fanehoana fa mino an'Andriamanitra ny olona. Donc le service manifeste le fait que nous croyons en Dieu et que nous craignons Dieu. Ny fanontaniana mipetraka manaraka dia hoe mandeha ho azy ve zany? Tonga ho azy ve zany zavatra rehetrarehetra zany? La question qui se pose, est-ce que tout cela est automatique? Ny valiny dia hoe tsia. La réponse est non. Satria raha tonga ho azy zany dia inona fa tsy atonina mihitsy ty trano ity, eny fa hatrany atokotany azy. Parce que si cela est automatique, nous allons croire que cette maison ne sera pas suffisante, ni dans la cour non plus. Satria raha amin'izao ora izao sika no mandeha mivoaka kely an'ity tanàna ity dia mahita olona maro be seseheny. Parce que si nous sortons de ce quartier, nous allons voir beaucoup de personnes Izay olona tsy manompo an'Andriamanitra. qui ne servent pas Dieu. Zany zany dia manam-porofo fa tsy tonga ho azy akory ny fahafahantsika manompo an'Andriamanitra. Cela prouve que ce n'est pas automatique de servir Dieu. No zany indrindra ho anao izay efa tonga amin'izao fanompona izao dia ampirisihana sy entanina tohizo fa tsara ny fatahorana ao an'Andriamanitra sy ny finoanao an'Andriamanitra. Alors, toi qui es déjà dans ce service, nous t'exhortons à continuer parce que c'est bien de servir Dieu et de craindre Dieu. Raha miverina kely isika eo amin'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Exodus 3:5. Si nous revenons à la parole de Dieu dans Exode chapitre 23, verset 25, dia mandidy mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto. Zany hoe tsisy fiangaviana hoe raha mba mety aminareo dia manompo anjevan'Andriamanitra reo. Raha mba sitraka reo dia manompo anjevan'Andriamanitra reo. Fa hoy izy mana hoe fa manompoa. Zany hoe mandidy mitaky antsika mihitsy izy mba hanompo azy isika. Dieu nous donne vraiment un ordre et un commandement ici. Il ne dit pas si vous voulez bien, servez l'Éternel votre Dieu, mais il donne un ordre en disant, servez l'Éternel votre Dieu. Ka na iza ianao zany mandre an'izao tenin'Andriamanitra izao. Et quiconque entend ce message de Dieu, Na iza toerana misy ianao ary na manahoana toerana misy ianao dia anisan'ny olona ianao takian'Andriamanitra mba hanompo azy ianao. où que tu sois et quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu attend que tu le serves. Araka ny hitantsika teo satria zava-dehibe ny fanompona an'Andriamanitra tsy zavatra mandehandeha ho azy izy io. Parce que le service de Dieu est très important et ce n'est pas systématique. Satria ny Baiboly no milaza an'izany hoe raha manompo azy isika dia ho tahina ny anina ho anao ary ho esorina aminao ny aretina. Parce que la parole de Dieu dit que si nous servons l'Éternel notre Dieu, il bénira notre pain, il éloignera la maladie du milieu de nous. Zany hoe ao anatin'ilay fanompona zany dia misy zavatra nitrandrahana ary misy zavatra azon'Andriamanitra ihany koa zaraina ho an'ireo olona manompo azy. C'est-à-dire que dans le service, nous pouvons nous attendre à quelque chose et Dieu va nous donner quelque chose dans le service. Mariana tsara nefa fa maro amin'ny olona no azo lazaina hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas servir Dieu. Ary maro amin'ny olona no mieritreritra fa rehefa manompo an'Andriamanitra dia atsapaka izy io ka na tian'Andriamanitra vahana ny olana dia miva, rehefa tsy tiany vahana dia tsy miva. Et plusieurs personnes pensent qu'il s'agit d'un tirage au sort, que quand Dieu veut résoudre les problèmes, il va les résoudre. Quand il ne veut pas, il ne va pas le faire. Diso tanteraka nefa zany. Mais cela est faux. Satria Andriamanitra dia marina amin'ny teniny. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Fa rehefa manompo an'Andriamanitra ianao tsy maintsy tahina ny anina ho anao ary esorina aminao ny aretina. Et quand tu vas servir Dieu, il bénira ton pain et il éloignera la maladie de toi. Faharoa, Deuxièmement, dia
maro amin'ny olona rehefa manompo an'Andriamanitra ary indrindra fa hoe misy zavatra angatahany amin'Andriamanitra. Il y a beaucoup de gens, quand ils servent Dieu et qu'ils demandent quelque chose à Dieu, dia tena manao ratsy tarehy mihitsy. Andriamanitra montseo tena itio tena ianao tonga mba tena montseo mihitsy amin'izao. ils font vraiment la grimace et ils disent Seigneur, sauve-moi maintenant. Zany hoe amin'ny endrika ratsy orera moa ny ilazana azy alana tsiny. Zany hoe anaty an'Andriamanitra le olona amin'ny endrika tsy mendrika. C'est-à-dire qu'ils demandent à ce que Dieu les sauve avec la grimace et ils n'en sont pas dignes. Fa inona no lazain'Andriamanitra ho an'ireo olona zay takiny anompo azy. Mais qu'est-ce que Dieu demande à ceux qui le servent? Zao no ambaran'ny Salamo 100. Voici ce qui est écrit dans Psaume chapitre 100. Ny andininy faharoa milaza an'izao ny ten'Andriamanitra manao hoe fa manompo an' Jehova amin'ny ataovy mavo azafady manompo an' Jehova amin'ny ary makanesy ao anateny amin'ny. Psaume chapitre 100 verset 2. Servez l'Éternel avec joie et venez avec allégresse en sa présence. Ny olona tonga manompo an'Andriamanitra zany dia takian'Andriamanitra olona falifaly, olona ravoravo, olona tena courage. Zany olona tonga fanatrehan'Andriamanitra izany. Donc Dieu exige que ceux qui servent Dieu soient des personnes qui soient dans la joie et dans l'allégresse quand ils servent. No zany raha miverina ny aminao ny fanontaniana androany mba tena tanteraka aminao ve zany, mba tena olona ravo venao androany, olona tena faly venao tonga eto androany. Et donc si la question te revient maintenant, est-ce que tu es vraiment dans la joie et dans l'allégresse aujourd'hui? Dia misy miteny problème ko ary manahirana ko afaly afaly. Il y en a qui disent, moi j'ai beaucoup de problèmes, pourquoi je serai dans la joie? Raha ny olana atrehako amin'izao tsisy mahafaly ahy mihitsy. Si on compte tous mes problèmes, je ne peux pas être dans la joie. Raha ny ady atrehako ny vava ataon'ny olona amiko tsisy tokony hafaly ahy mihitsy. Tous les combats que j'affronte, je ne dois pas être dans la joie. Eny, no zany zavatra atrehanao zany indrindra, no zany zava-misy eo amin'ny fiainanao zany indrindra, no nahatonga n'Andriamanitra miantso anao mba hanompo azy, ary hanompo azy amin'ny fifaliana, satria araka le tenin'Andriamanitra dia le hoe ny olona manompo an'Andriamanitra dia olona mino an'Andriamanitra. Et c'est justement à cause de tes problèmes que Dieu attend que tu le serves avec joie. Raha mino an'Andriamanitra ianao tonga eto androany, Si tu crois en Dieu et que tu es ici aujourd'hui, dia zay zavatra lazain'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka aminao. tout ce que Dieu dit va se réaliser dans ta vie. Raha mino an'Andriamanitra ianao tonga eto androany, Si tu crois en Dieu et que tu es ici, dia tsy tahaka ny dirana hoe nivoahanao eto androany. tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré ici. Ireo zavatra manavesatra, ireo zavatra manahirana, ireo zavatra tsy mahafaly anao rehetrarehetra ireo indrindra ny tian'Andriamanitra anehoana fa misy izy. Tous tes fardeaux, tous tes problèmes et tes combats, c'est justement là que Dieu veut manifester sa présence. Aza dino fa tsy afaka ny orakoraka mandresy zany ianao raha tsy nisy ady. N'oublie pas que tu ne peux pas être dans l'allégresse s'il n'y avait pas de combat. Tsy afaka ny ilaza mihitsy ianao fa namonjy ianao Andriamanitra raha ohatra ka vitanao daholo ny zavatra rehetra. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a secouru si tu arrives à faire tout seul par toi-même. Fa noho ny fahafantarako ary noko fa tahaka izany koa ianao hoe be dia be ny zavatra tsy haintsika ilantsika an'Andriamanitra ary izany no antony ny hanompontsika azy. Mais je sais que nous avons besoin de beaucoup de choses de Dieu et c'est pour cela que nous le servons. Raha manao jeritodika kely isika ny amin'ny fahaizana ananantsika, Si nous regardons nos connaissances, dia tsy misy afa-tsy ny mandany. tout cela est passager. Zay ihany ny zavatra haintsika, C'est tout ce que nous savons. mandany an'izay tonga eo an-tanana. C'est ce qui arrive dans nos mains. Ary rehefa lalina eo an-tanana, Et quand il n'y a plus dans nos mains, tsy mahay mamorona, nous ne savons pas agir. tsy mahay mameno an'le banga. Nous ne savons pas remplir ce qui est vide. Anka ranomaso no amenony ny sasany azy. Alors certains le remplissent par des pleurs. Tsy vahaolana nefa izany. Mais ce n'est pas une solution. Fa na inona zava-misy ary na inona zavatra mitsanga eo amin'ny fiainanao,
Mais quelles que soient les circonstances qui se passent dans ta vie, dia tao amin'Andriamanitra ianao mba hanompo azy. Dieu t'invite à le servir. Satria ny olona manompo azy ihany no afaka hita fahagagana ao aminy. Parce que seuls ceux qui le servent peuvent voir des miracles. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:12. Voici ce que la parole de Dieu dit dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Andiny 5:20 milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe Au verset 35, la parole de Dieu. ary noho namatonalina dia nivavaka sy ny hira fideran'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary ny haino azy ny mpifatotra ary ny sororo-tany mafy dia mafy avy tampoka ka nanozongozona ny fanorena ny tranomaizina dia nivony araka tamin'izay ny varavarana rehetra ary ny vavy koa ny fatoran'izy rehetra. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Eto zany zao dia ahitantsika ohatra anankiray nanompo an'Andriamanitra izy ireo. Ici, nous voyons un exemple où ils ont servi Dieu. Mpanompon'Andriamanitra izy ireo. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mino an'Andriamanitra izy ireo. Ils croient en Dieu. Ary na dia hatrany an-tranomaizina azy Et même s'ils étaient en prison, dia nataony ho zava-dehibe ny fanompona an'Andriamanitra. ils ont continué à servir Dieu. Ary le fomba netiny nanompo an'Andriamanitra Et dia le comment? nitakian'Andriamanitra tamin'ny mihitsy. Et comment ils ont servi Dieu? Dieu les a exigé cela. Satria nahoana zany toerana tranomaizina izany na zany hoe olona any ampigadrana izany dia olona tokony ho malokeniky izany, olona tokony malahelo izany. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont dans une prison, ce sont des personnes qui doivent être dans la détresse. Kanefa dia zao izy ireo mbola nahavita nanao fiderana. Ny olona malahelo tsy afaka manao fiderana izany. Et pourtant, ils ont encore réussi à louer Dieu. Les personnes qui sont dans la détresse ne peuvent pas louer Dieu. Rehefa any an-trano dia mba afaka manao fampiarana kely. À la maison, tu peux mettre cela en pratique. Dia amin'ilay fotoana malahelo be iny mihitsy ny vadinao dia tena mba manaova fiderana anankiray moa ianao e. Par exemple, quand ton conjoint est vraiment très triste, tu lui dis, fais des louanges. Ary mety tsy ho teneninao aza izy hoe ianao manao fiderana fa ianao mihitsy hitady andao tsy asianao no fiderana ny tompo. Et peut-être que tu ne vas pas lui dire, fais des louanges, mais toi-même, tu vas dire, nous allons louer Dieu maintenant. Dia ho azonao an-tsaina ny valiteniny. Et tu sais quelle sera sa réponse. Dia amin'ny fanandramana ataonao no ahafantaranao ny valiteniny. Et quand tu vas essayer de le faire, tu verras sa réponse. Fa ny zavatra azy koa ka dia ny hoe tsy hanao mihitsy izy. Mais ce qui est assuré, c'est que ton conjoint ne va pas le faire. Tsy hanaiky an'izany izy. Il ne va pas accepter. Fa raha vehivavy izy dia mety andraisany kifahafahandana mandeha any. Si c'est une femme, elle risque de prendre un balai et te chasser. Raha lehilahy indray izy zaza dalaina. Si c'est un homme, il va dire, ne m'embête pas. Zany hoe tsy hanao mihitsy izy zany. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire. Zao nefa ny zava-magaga ambara amintsika androany. Mais voici la chose extraordinaire que nous allons vous dire Fa i aujourd'hui. Paoly sy Silasy na dia tao an-tranomaizina aza tsy mba misy namany tao, tsy mba nisy fianakavianany tao, tsy misy fiarahamonina izay niaraka taminy tao, fa izy irery ihany tao anatin'izany fahoriana izany. Paul et Silas, même s'ils étaient dans la prison, ils n'avaient pas d'amis, ils n'avaient pas de famille ni de foyer. Ils étaient seuls dans la prison. Dia nasehoan'izy ireo le fanompona nakasitrahan'Andriamanitra dia ny hoe manao hira fiderana manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Mais ils ont manifesté la grâce que Dieu attendait. Ils étaient en train de louer Dieu avec allégresse et joie. Isika zany amin'ny mahampanon'Andriamanitra antsika tompoko dia rehefa manompo an'Andriamanitra dia alaviro mihitsy ny endrika maloka. Donc nous, en tant que serviteurs de Dieu, quand nous servons Dieu, nous devons toujours montrer de la joie. Fa Andriamanitra mila olona miramirana manompo azy. Parce que Dieu attend des personnes qui sont dans l'allégresse quand ils le servent. Ho an'ny ray aman-dreny zao dia raha mitondra ataoko hoe avy any an-tsena izy
ka izara mofo hoan'ireo zanany ohatra hoe mananjanaka 10 izy. Par exemple, les parents, s'ils viennent du marché et qu'ils vont partager du pain à leurs enfants, par exemple, s'ils ont 5 enfants, dia zao zavatra azo antoka hoe ho an'ireo le mondomondo rehetrarehetra mety hanesorana ny azy. ce qui est assuré, c'est que pour ceux qui murmurent, ils vont enlever leur part. Fa ny fifaliana manko dia eniky ny fankasitrahana. Parce que quand tu es dans la joie, tu montres que tu acceptes, Ny fifaliana ihany koa dia eniky ny finoana. tu montres ta foi. Dia zao zavatra mahafinaritra hoe ireo ankizy rehetrarehetra falifaly hoe nitondra mofo mama, nitondra mofo mama, mety mahazo anankiroa reny. Et ce qui est assuré, c'est que les enfants qui sont vraiment très contents que maman a emmené quelque chose, ils pourront avoir 2 parts. Zany hoe na dia mbola tsy hitany aza ihany anaty arona any dia efa asehony amin'ny fifaliana sady fa azo mofo izy androany. C'est-à-dire que même s'ils ne voient pas encore ce qu'il y a dans le panier, ils montrent déjà par leur visage qu'ils vont recevoir du pain. Ary olona tahaka an'izany no tian'Andriamanitra ho hita eto androany. Et ce sont de telles personnes Olona que Dieu veut voninandray voir. zavatra avy amin'Andriamanitra. Dieu veut voir des personnes qui sont prêtes à recevoir quelque chose de lui. Azao ny mampiavaka azy. Ray mama no mitondra dia mofo hain'ny olona no entiny. Et voici ce qui les distingue. Si c'est maman qui emmène, elle apportera quelque chose que tu sais déjà. Fa raha Andriamanitra androany nanome zavatra anao dia izay mbola tsy hitany maso, mbola tsy reniny sofina, mbola tsy niditra tao am-ponao, ho ataon'Andriamanitra izay rehetra mino azy. Mais si c'est Dieu qui va te donner, il va te donner ce que tes yeux n'ont pas encore vu, ce que tes oreilles n'ont pas encore entendu, ce qui n'est pas encore arrivé à ton cœur. Azoko antoka zany fa tsy tahaka nidirana teto no ivoahanao eto androany. Et donc c'est assuré que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré ici. Nitady an'ilay fanafody anao hatramin'izay hoe ahoana reny mba ho ataoko mba hampilamina an'izao fiainako izao. Tu as toujours cherché un remède. Comment faire pour résoudre mes problèmes? Tsy hitanao naizanaiza izany fanafody zany fa ao amin'ny fanompona an'Andriamanitra ihany no azahoana ho an'izany. Tu n'as trouvé ce remède nulle part, mais c'est dans le service de Dieu que tu peux le recevoir. Fanamariana faharoa dia ny hoe rehefa manompo an'Andriamanitra ihany koa isika Deuxième remarque, quand nous servons Dieu, dia takian'Andriamanitra ho amin'ny fontsika rehetra ny anompona azy. Dieu exige que nous le servons de tout notre cœur. Zany hoe miavaka mihitsy zany ny olona tonga fotsiny C'est-à-dire que tu te distingues vraiment. sy ny olona tena tonga amin'ny foniny rehetra. Il y a ceux qui viennent seulement et ceux qui viennent de tout leur cœur. Ohatrany mba te anontany androany manao hoe nanahoana ny fomba nanetsika anao ny alanao tany an-tokantrano ho tonga eto amin'ity toeranyity androany hoe tena tamin'ny fonao rehetra ve sa hoe tsy maintsy mandeha fotsiny androany. J'aimerais te demander aujourd'hui, quand tu as quitté ta maison, comment tu as réagi quand tu as quitté ta maison? Est-ce que c'était de tout ton cœur ou c'est parce que tu devais seulement venir ici? Fa raha tamin'ny fonao rehetra ny alanao tany amin'ny tokantranonao hoe hanompo an'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra eto amin'ity toeranyity androany. Mais si tu es venu de tout ton cœur, que tu es venu servir Dieu ici aujourd'hui, Dia izay teny milatsaka rehetrarehetra eto tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainanao. toutes les paroles qui sont ici vont se réaliser dans ta vie. Satria nahoana efa vonona ny fitatazanao, efa vonona ny haronao, efa vonona ny sakosinao hitondrana an'izay rehetra ilainao. Pourquoi? Parce que tu es déjà prêt avec ton panier et ton sac pour recevoir toutes choses. Ka ho an'izay vonona rehetra tsy maintsy mitondra mody androany. Et pour tous ceux qui sont prêts, ils ramèneront à la maison aujourd'hui. Dia hoy ianao hoe inona zany no entiko mody androany. Et tu demandes, qu'est-ce que tu vas emmener à la maison aujourd'hui? Marina teny efa voalaza teo hoe izay mbola tsy hitany masonao, mbola tsy reniny sofinao, mbola tsy niditra tao am-ponao akory azy fa amin'izao segondra izao manomana an'izany Andriamanitra ho an'izay miteka mafy azy. Et la parole de Dieu est vraie. Ce que tes yeux n'ont pas encore vu, ce que tes oreilles n'ont pas encore entendu, ce qui n'est pas encore arrivé à ton cœur, Dieu le réserve pour toi aujourd'hui. Raha le tenin'Andriamanitra nofakizika tao amin'ilay tsosoa teo dia miteny manao hoe manompo azy amin'ny fahamarinana. Ce que nous avons lu dans Josué tout à l'heure disait servir Dieu avec justice. Dia mba anindry tsindry feo kely amin'iny teny hoe fahamarinana iny. Je vais parler un peu de ce verset.
Satria be dehibe ny olona no manompo an'Andriamanitra amin'ny tsy fahamarinana. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne servent pas Dieu avec sincérité. Zany hoe tonga ihany izy manompo an'Andriamanitra, fantany ihany mahazava-dehibe ny fanompona an'Andriamanitra, fa izy manompo an'Andriamanitra amin'ny tsy fahamarinana. C'est-à-dire qu'ils viennent quand même pour servir Dieu. Ils savent que c'est important, mais ils ne le font pas avec sincérité. Ary izay no antony nahatonga an'Andriamanitra androany nanao anao, nanetsika anao, nanaitra anao mba tsy ho tafandromandro mihitsy fa ho tonga eto amin'ity toerana satria nahoana hikarakaranao izy. Et c'est pourquoi Dieu t'a réveillé et t'a appelé à venir ici. Pourquoi? Parce qu'il va s'occuper de toi. Satria nahoana fahamarinana kely izay tsy iainan'ny olona manakana zavatra be eo amin'ny fiainany. Parce qu'il y a une vérité que Dieu va faire dans ta vie. Ohatra anankiray izao ty horaisintsika arak'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Malaki toko fahatelo. Par exemple, Malaki toko fahatelo manomboka amin'ny andinin'ny fahavalo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. nous allons lire Malachie chapitre 3 verset 8. Enoingy vakioany ho an'izay mahay mamaky teny. Androban'Andriamanitra va ny olona no mandrobay ianareo. Nefa ho ianareo amin'inona nandrobaina ianao? Amin'ny fahafolokarena sy ny fanatitra. Voaozina amin'ny ozina ianareo, nefa izao no robainareo, dia ianareo rehetra iray firenena izao. Entonareo ny fahafolokarena rehetra ao amin'ny trano fireketako. Mba hasikanina ao an-trango, ary izao toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro, raha tsy ho voaiko anareo ny varavaran'ny lanitra ho anareo, ka ampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo. Atuka. Malachie chapitre 3 verset 8. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Any amin'ilay tapany farany amin'ilay toko fahatelo andinin'ny fahafolo dia miresaka mihitsy izy hoe ampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo. Dans la dernière partie du verset, il a dit, je vais déverser sur vous la bénédiction en abondance. Zany hoe na iza faly aminao, na iza tsy faly aminao, rehefa hitahanao Andriamanitra dia olona voatay ianao. C'est-à-dire que quiconque est content avec toi ou pas, quand Dieu veut te bénir, il va le faire. Zao anefa ny olana araka ny nambarako teo ny amin'ny hoe le tsy fahamarinana kely izay mahazo ny olona dia manakana an'ilay fitahina be tokony ho raisin'ny olona. Mais voici le problème, quand on ne le fait pas avec sincérité, cela empêche la bénédiction d'arriver sur nous. Somary mampiomehy kely ihany izy ty. Satria rehefa na olona tsy nianatra azy, rehefa handray karama, tsy azonao fitahana zany mihitsy. Ce qui est un peu drôle, c'est que même quelqu'un qui n'a pas reçu d'éducation, quand il va recevoir son salaire, tu ne peux pas le tromper. Fantany tsara mihitsy hoe zao ny karama tokony ho raisiko androany. Il sait très bien quel est le montant qu'il doit recevoir aujourd'hui. Dia ianao mba mieritreritra hoe olona tsy nianatra ty andeha mba hanambakana arivo. Et tu penses qu'il n'a pas d'éducation et que tu vas le tromper. Fa io na tsy nianatra azy mahay compte io. Mais même s'il n'a pas d'éducation, il sait compter. Fa zao ny olana rehefa hanome ho an'Andriamanitra ny olona dia eo no asehony zange tsy nianatra e. Mais quand quelqu'un va donner à Dieu, il montre, moi je n'ai pas étudié. Dia inona ny zavatra ataony? Et qu'est-ce qu'il va faire? Raha nahazo fitahina ataontsika hoe ray tapitrisa izy. S'il a reçu beaucoup de bénédictions, hainy tsara zany tamin'ny fotoana nandraisany azy hoe ray tapitrisa tsisy banga. il sait très bien le montant qu'il a reçu quand il l'a reçu. Fa amin'ny fotoana andeha hanompo an'Andriamanitra amin'izay izy ka hanome ilay an'Andriamanitra. Mais quand il va servir Dieu et donner la part de Dieu,
dia 5,000 nataony anaty valopy. Il va juste donner 5 000 dans l'enveloppe. Raha tapitrisana ho azony fa 5,000 nataony anaty valopy. S'il a eu des millions, il ne donne que 5 000 dans Dia l'enveloppe. isika rehetra no anontaniako hoe marina ve zany compte zany sa tsy marina? Et je vous demande, est-ce que ce compte est juste ou pas? Dia maro amin'ny fiangonana no manompo an'Andriamanitra amin'ny tsy fahamarinana. Et beaucoup de personnes dans l'Église servent Dieu, pas dans la sincérité. Ary izay no mahatonga an'ilay tenin'Andriamanitra tsy tanteraka ilay hoe hampidinako fitahiana manana ambiampy ianao. Et c'est pourquoi la parole de Dieu ne se réalise pas quand il dit « Je vous donne la bénédiction en abondance Satria lasa tia kely ny olona. ». Parce que les personnes ne sont pas honnêtes. Dia aleo ilay kely toy izay ilay betsaka. Et ils donnent juste un peu, ils n'ont pas beaucoup. Fa inoko fa ao ambadika izao fampianarana izao Et je crois que derrière ce message, dia ho tonga lehilahy marina sy vehivavy marina ianao. tu vas devenir un homme et une femme honnêtes. Ka anompo an'Andriamanitra tokoa amin'ny fahamarinana. Et tu vas vraiment servir Dieu dans l'honnêteté. Satria marina ny tenin'Andriamanitra. Ho vohainy ny varavaranlanitra dia ampidina ny fitahiana manana ambiampy ho anareo. Parce que la parole de Dieu est vraie. Il va ouvrir les écluses des cieux. Il va faire descendre la bénédiction en abondance pour vous. Eo tsisy resaka eo hosokafana ny orinasa. Il n'y a pas de question d'ouvrir une entreprise. Eo tsisy resaka eo ampidirina miasa ianao. Il n'est pas question qu'on va te faire entrer au travail. Fa rehefa marina amin'ny fanompony ianao Mais quand tu es juste dans dia ton marina amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Dieu est juste dans sa parole. Noho izany antianao no an'ity dia miteny aminao Andriamanitra. Alors aujourd'hui, Dieu te dit, Ka mba ho fantatrao tokoa ny asarobidin'izany hoe fanompona an'Andriamanitra izany. pour que tu saches combien c'est précieux de servir Dieu. Isika dia olona sarobidy eo mason'Andriamanitra. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Mampalahelo an'Andriamanitra raha isika manompo azy no mahantra. Dieu est triste si nous qui le servons, nous sommes dans la pauvreté. Satria fahafahambaraka ho azy zany. Parce que cela ne lui donne pas gloire. Mampalahelo an'Andriamanitra raha isika manana tokantrano mikorotana. Dieu est triste si nous avons un foyer désordonné. Satria fahafahambaraka ho azy zany. Parce que cela ne lui donne pas gloire. Zany nefa dia matety pitranga noho ny amin'ny anton'ilay fanompona tsy marina. Et pourtant, cela se passe souvent à cause du service qui n'est pas juste. Ka na iza miaina sy mandeha amin'izany fanompona tsy marina zany tsy maintsy mandony sarany. Et tous ceux qui ne servent pas Dieu d'une manière honnête, ils doivent en payer le prix. Fa raha iovy ianao manomboka androany dia Andriamanitra indray no andony sarany. Mais si tu changes dorénavant, c'est Dieu qui va payer le prix. Raha miverina amin'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Exodus isika dia tena mampahery be ilay teny manao hoe ny anjara antsika fotsiny dia manompo azy amin'ny fototsika rehetra, manompo azy amin'ny fahamarinana, manompo azy. Ary rehefa vitantsika izay fanompona izay dia hoy Andriamanitra manao hoe ninonino na aretina avy aiza, na aretina avy aiza, na aretina manahoana, na aretina manahoana, esorina. Si nous revenons dans Exode, ce qui est encourageant, c'est que Dieu dit que notre part, c'est seulement de le servir de tout notre cœur, et quelles que soient les maladies, Dieu l'éloignera loin de nous. Ary ny tena vaovao mahafaly aza dia ity. Et la bonne nouvelle, c'est ceci. Noho ny amin'ny fanompona tsara izay ataontsika Grâce à notre bon service, dia tsy isika ihany no voavonjy. ce n'est pas nous seulement qui serons sauvés, Fa na ny olona manodidina antsika azy mais tout notre entourage. dia hiampitany ilay famonjena. Ils recevront aussi le salut. Raha miverina isika amin'ilay tantaran'ny Paul sy Silas Si nous revenons à l'histoire de Paul et Silas, dia nahita fa voavonjy izy mirahalahy nous avons vu qu'ils étaient sauvés, les deux hommes. tamin'ny alalan'ny fanompona izay nataony dia voavonjy izy. Grâce à leur service, ils étaient sauvés. Fa tao ambadika izany ihany koa anefa any amin'ny andinin'ny fahatelopolo raika amin'ny telopolo Mais après cela, au verset 30 et 31, dia mbola nisy olona hafa indray nandray famonjena tamin'ny alalan'izy ireo. il y avait aussi d'autres personnes qui ont reçu le salut à travers eux. Zany hoe rehefa tsara zany ny fanompona ataontsika dia misy olona hafa izay manodidina antsika hiampitany ilay famonjena ihany koa. C'est-à-dire que quand nous servons bien Dieu, il y a d'autres personnes de notre entourage qui reçoivent aussi ce salut. Noho zany tena zava-dehibe loatra ny fanompona an'Andriamanitra.
C'est pourquoi le service de Dieu est très important. Tsy tokony hanamaivana izany fanompona izany isika manomboka izao. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. à Fa ny partir zavatra d'aujourd'hui. tokony ataontsika manomboka androany dia ny hoe Mais ce que nous devons faire dorénavant, c'est ceci. andao isika hanova sy hanatsara ny fanompontsika an'Andriamanitra. Changeons notre façon de servir Dieu pour l'améliorer. Raha misy tamintsika ohatra voafitaky satana hatramin'izay nanompo an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tsy fahamarinana. Par exemple, si nous avons été trompés par Satan auparavant, que nous n'avons pas servi Dieu honnêtement, Manapa-hevitra manomboka androany hanompo an'Andriamanitra ny fahamarinana ianao. décide à partir d'aujourd'hui de le servir honnêtement. Fa raha izany no ataontsika dia marina amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy miverina amin'izany teniny izany izy. Tsy mba misy mihitsy ny lazain'Andriamanitra atao anatin'ny baiboliko hoe milaza manao hoe kampoko izany. Parce que si nous le faisons, Dieu est fidèle à sa parole. Il n'y a aucune parole dans la Bible où Dieu a dit « Je n'ai pas dit cela ». Ny olombelona no mety mivadika sy miova tahaka izany. Fa Andriamanitra tsy mba miova amin'ny teniny fa izay lazainy dia marina ary izay lazainy tanteraka. Les hommes peuvent changer d'avis, mais Dieu reste fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Inoko fa nandray zavatra ianao tao anatin'izany teny izany. J'espère que tu as reçu quelque chose dans cette parole Ary tsy ho ataonao mandalo fotsiny izany tenin'Andriamanitra izany. et que cette parole de Dieu ne passe pas en vain Satria te ho tahina ianao. parce que tu veux être béni, Te ho salama ianao. parce que tu veux être en bonne santé. Ka ny foton'ny fitahiana sy ny foton'ny fahasalamana dia ny fanompona ihany. Et le fondement de la bénédiction et le fondement de la santé, c'est le service. Be deaibe ny olona no mitsiriritra. Ary zany indraindray no mahatonga ny olona mba miazaka dia mba hanao pastera koa. Il y a beaucoup de gens qui envient et plusieurs personnes disent « Je vais aussi devenir pasteur ». Satria mijery amin'ny pastera izy mitsiky foana. Parce qu'ils regardent le pasteur, il sourit toujours. Jereo pastera falifaly foana. Ils regardent le pasteur, il est toujours content. Tsy mbola nisy fotoana mihitsy nahita amin'ny pastera izy ka ohatra hoe nanisa vitsika teny an-dalana tsy mahalala olona. Et il n'y avait jamais de moment où le pasteur a penché sa tête et ne regarde personne. Fa ny pastera rehetra dia hitanao eny aminy izany hoe voninahitra Andriamanitra izany. Mais tous les pasteurs, tu vois sur leur visage la gloire de Dieu. Dia izay mahatonga ny olona hiazaka dia mba hanao pastera koa. Et c'est pourquoi les gens accourent, je vais aussi devenir pasteur. Tsy mora nefa ny zavatra atrehanao a. Mais ce que tu vas affronter n'est pas Fa facile. maro ny zavatra halalovanao a. Tu vas traverser beaucoup d'épreuves. Fa no le fanompona tsara izay ataon'le pastera dia maninona manarina ny voninahiny foana Andriamanitra. Mais grâce au bon service du pasteur, Dieu manifeste toujours sa gloire. Eno inge ty ohatra anankiray razako aminareo ty e. Écoutez bien cet exemple. Rehefa misy fivadikanina Par exemple, quand il y a un jeûne, dia ao foana pastera. le pasteur est toujours là. Rehefa misy fiaraha-misakafo a Quand il y a des repas, dia ao foana pastera. le pasteur est toujours là. Fa misy séminaire a Quand il y a des séminaires, dia ao foana pastera. le pasteur est toujours là. Fa ny mpino mbola misy hoe izahay dia hivatra. Mais les autres personnes, ils disent, je vais Ça, encore t'as aller pas travailler. fait. Je ne peux pas jeûner. Tsy mitovy zany ny fitahiana. Donc, on n'a pas les mêmes bénédictions. Raha te hanentsy ny fitahiana amin'ny pastera ianao Si tu veux les mêmes bénédictions que le dia manaova pasteur, tahaka ny ataon'ny pastera. agis comme le pasteur. Ataovy tahaka ny fanompona ataony ny fanompona ataonao. Fais le même service que le pasteur. Dia hoy izay ianao hoe ahoana ny afitako an'izany. Et tu vas dire, comment vais-je le faire? Ianao zao afaka mitory-teny. Par exemple, tu peux prêcher. Za mihaino anao fotsiny. Moi, je t'écoute seulement. Fa rehefa miravo ty fotoanandroany ity Mais après ce culte, dia manana ankonany ianao tu as une dia famille. torio ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ankonanao. Prêche la parole de Dieu envers ta famille. Fa raha ataonao zany Et si tu le fais, dia ho faly aminao Andriamanitra. Dieu sera dans la joie. Ny tompo anahitantsika Que Dieu nous ho bénisse. an'Andriamanitra ny voninahitra. Que la Ndao gloire hiara-hitsanga de antsika Dieu rehetra tompoko. Nous allons tous nous lever. Tao anatin'izay afatra Andriamanitra izay Dans ce message de Dieu, raha natsapa no vangin'Andriamanitra ianao si tu as senti que Dieu t'a visité, dia apetrao ny fonao ny tananao mets ta main sur le dia cœur andaontsika hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. et nous allons prier. devant Dieu. Angatantsika ny famondrapon'Andriamanitra. Nous allons demander la Angatantsika ny miséricorde de Dieu. famondrapon'Andriamanitra. Nous allons demander la Mba ho miséricorde ataon'Andriamanitra ao de Dieu. amintsika tokoa ane izany. Que cela nous soit Ary no ny accordé. amin'ity androandroany ity Et aujourd'hui, dia andao hanapa-kevitra isika nous allons décider tena hanompo an'Andriamanitra marina de servir amin'ny Dieu fotsika rehetra de tout notre amin'ny cœur, finoana
dans la foi, amin'ny fatahorana dans la crainte an'Andriamanitra. de Dieu. Ivavaka ao anao aho. Je vais prier pour toi. Raha eo misaotra anao androany. Père, je te remercie Ny aujourd'hui amin'reto vahoakanao ireto. pour ton peuple. Afaka napita sy ny zara ny afatrao. J'ai pu partager ton message, Izay tao amponao androany. ce qui était dans ton cœur aujourd'hui. Ny zanakao rehetra dia nanokatra ny fony androany. Tous tes enfants ont ouvert leur Ary cœur napitra aujourd'hui. izany teny izany ao anatin'ny fanahany. Et ils ont reçu cette parole dans leur Maro âme. amin'izy ireo ankehitriny no resy lahatra. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont convaincus Fa ny fanomponanao tokoa ny fanafodina izao fiainana izao. que le service est vraiment le remède. No zany androany Jesosy io. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus Dia manjaka eo amin'ny fiainany tsirairay ianao. règne dans la vie de Aoka ny chacun. famindrapona no ahidina ao aminay tsirairay avy. Que ta grâce soit Na sur inona na chacun inona de tsy nous. fahamarinana Quel que soit notre mety péché hitanao taminay tsirairay avy. que tu as vu en nous, Atsangano izay, velomy izay, ho voninahitra redonne-nous la anaranao. vie. Restaure-nous pour ta Misaotra gloire. Tompo Merci amin'ny Seigneur. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Da hitehaka mafy an'Andriamanitra isika. Acclamons le Seigneur. Ataovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy. Mission fitoriana filazantsara. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Zao no toko fahavalo andiny fa elo. Ndao ary Hitory filazantsara isika ny fahafolo faraika ambin'ny folo ary ny 12 volana Jolay 2024 avy izao. ao an-tanànan'ny Antanety be Anatibolo. Manao vavavaka Fifonana sy fandravana sakana ho an'ny tanàna. ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Jakoba 5:5 tapampi. Fiadanane Mission